Ivavaka isika rehetra. Tompo misaotranao hatrany izay no ny fitiavanao lehibe ka no menao ity fotoana ity indray andrenesanay teny avy aminao. Dia ampior izay andray izany teny zany amponay dia mamindrafo amin'ny mandrakariva no ny fahotana izay ato anay. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovana zavaka izany. Amen. Risiko lady malala ho amina rehetra ny fahasoavana sy fiadanana mpamin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Amizao alahady fadimy mialohan'ny Pasika izao dia voalahatra hoterina amintsika ny soratra marina izay voasoratra amin'ny Marka toko fahasivy. Marka toko fahasivy andiny fafito ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahasivy amby roapolo. Marka toko fahasivy andiny fafito ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahasivy amby roapolo. Toy izao no mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny anankiray teo amin'ny vahoaka namaly ka nanao hoe mpampianatra nentiko ety aminao ny zanako lahy zay azo mpanamoana. Ary na iza nazony azy dia ampiinjy tsinjiriny izy ary mandovory de mikotriny sady valaka de valaka. Ary nentiny niteny tamin'ny mpianatra ao mba moka izany fa tsy hainy. Ary Jesosy namaly azy hoe ry taranaka tsy mino, mandra-pahoviana no andeferako aminareo, etra ty amiko izy. De nentiny teo aminy izy fa no nahitany Jesosy izy dia nampifanitsintina ny tenany niaraka tamin'izay ny fanahy. De lafy tamin'ny tany izy sady intsikasina sy nandovory. Ary Jesosy nanontany andrainy hoe ohatrinona zay no natongavany zao taminy? Ary hoy izy atro ny fony izy mbola zaza ary nazera matetika atao anaty afo sy tao anaty rano izy hamonoana azy. Fa raha mba misy ainao de mamindrafo aminay ka vonjeo zahay. Hoy Jesosy taminy, hainao hoe ny zavatra rehetra dia hainy mino. Ary niaraka tamin'izay de niantso ny ray ny zazalahy ka nanao hoe mino aho, vonjeo aho afaka mitsifinoko. Ary no nitan'i Jesosy fa niazakazaka nanantona azy vahoaka de niteny mafy ny fanamaloto izy ka nanao taminy hoe rehefa namoana sady marenina zao mandidy anao mivoa aminy ka aza miditra ao anatiny intsony. Ary rehefa ninananana izy sady nampifanitsitana mafy le zazalahy de mivoaka taminy ary efa toy ny maty ka dia nataony maro hoe maty. Fa Jesosy nandray ny tanany ka nanarina azy dia nitsangana izy. Amen. Raha taditsika ny toriteny tamin'ny heriny dia rehefa miverina avy any amin'naniran'i Jesosy azy ireo mpianatra fitopolo lahy de nilaza hoe na ny fanamaloto aza didinay amin'ny anaranao dia mivoaka. De faly ry izy tamin'izay de ahoana moa izy Jesosy tamin'izay raha teninareo aza mifaly satria manaiky anareo ny fanafa ny falifa voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Dia eto de misy zaza tratran'ny fanahy maloto nentina teo amin'ny mpianatra. Tsy mpianatra rehetra moa zany fa Jaona sy Jakoba ary Petera nanaraka an Jesosy tamin'izay fotoana izay. De ny sivy sisa tavela teo zany nasena nandroaka an'io fanahy maloto io de tsy navita. Tsy fantatra aloha raha toe Jaona sy Petera sy Jakoba raha mba navita fa tsy teo aloha zareo mifantatra. Fa efa Jesosy no tonga teo. De rehefa nentina teo amin'ny Jesosy ity zaza ity dia zao no lazainy: ry taranaka ny tsy mino, mandra-pahoviana ny toerako aminareo. Zany hoe mametsiny Jesosy fa manino tsy vitanareo le satria nahoana tsy ampy fonona. Taranaka tsy mino izy. De rehefa nentina teo aminy moa le aza fanamaloto de niresaka tamin'le rainy indray izy. De zao no tenen'le rain'le zazanazy: mino aho, vonjeo aho ho afaka mitsifinoko. Ohatrina fahafa le teny satria toa mifanohitra. Milaza izy hoe mino nefa mangataka izy hoe mba vonjena amin'izany tsifinoana izany. Inona ty rainy zazalahy ty ambara? Rehefa isika no mieritreritra hoe isika manao ny asa, isika mavita zavatra, ka adinitsika hoe Jesosy manampy atsika, tsy miankina amin'ny Jesosy sika manao zavatra, de azagaga raha tsy mavita ninino. Metimety ohatra tsika any am-pianarana hoe zany tena mahay, fa izako ty de no zany mianatra mafy no navitany ty. Na hoe za tena mahay basket na za tena mahay bola satria za tena mikotrana mafy, za tena mahay mitaiza vatana. Raha vao manana toe-tsaina ohatrantsika de azagaga raha resany amin'ny fanatanjahana izay tena zay ataotsika, azagaga raha tsy afaka amin'ny fanadinana. Misy olona mahay fa tsy afa-panadinana, sao de mieritreritra hoe mahay de tsy maintsy afaka foana. Tsy voatery. Misy olona tena mianatra mafy, tena hita hoe mahay fa tsy afa-panadinana.
satria matetika dia mieritreritra tahaka an'izay hoe izy mahavita zavatra dia manadino an' Jesosy izy. Ny zavatra indrasan'ny Jesosy amintsika resiko lady malala dia izao, isika manetry tena ho aminy. Ka ny fomba fanaovan'i Jesosy an'izay dia izao, ataony mihitsy izay afaka atsapantsika hoe tena tsinitsiny isika, tena tsy mahavita nin'iny isika. Moramora aminy kokoa ny miasa amintsika amin'izay fotoan'izay, ary mora amintsika ny miantso azy amin'izay fotoan'izay. Fa raha mbola mahita isika mahavita zavatra, dia sarotra aminy ny asa amintsika, satria mbola mirehare isika. Raha iny tsika mieritreritra tsika hoe tsy mahavita nin'intsika tsisy dikan'iny, dia izy ihany ny antsoina. Zay nataon'ilay rain-jazalahy eto, satria hitany hoe tapidalaka le izy, tsy mahavita tsony le mpianatra. Jesosy rery ihany sisa no ianteherany. Zay resiko lady malala no andrasan'i Jesosy amintsika. Tsika mieritreritra hoe tena tsy mahavita in'inona, tsy mitsinina isika raha tsy miaraka amin'i Jesosy. Noho izany, mazotoa mandrakariva, manetry tena, miantso an' Jesosy, na ao anatin'ny sarotra, na ao anatin'ny fifaliana. Ny fahazoazana Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ny firaisana sy fiambonana amin'ny fanamasina ho amintsika rehetra anatra amin'izao kadriny mandrakizay. Amen. Hipavaka isika. Misaotra Jesosy no izany teny mamy izany. Mifona aminao zay satria mirearea matetika, manandra-tena matetika. Ka ataovy manetry tena manomboka izao, ataovy mazoto miantso anao na amin'ny sarotra na amin'ny mora. Voninahitry ny aranao ny zavavaka izany. Amen. Unissons-nous dans la prière. Merci Seigneur pour ce jour nouveau que tu nous as donné, afin que nous écoutions de nouveau ta parole. Tu as quelque chose à nous dire aujourd'hui, nous t'en remercions également. Faites que cette parole que tu vas nous donner demeure dans notre cœur, et pardonne-nous les péchés que nous avons commis. En ton nom Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école du dimanche, que la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-Christ, Dieu notre Père, soit avec vous. Amen. En ce 5e dimanche avant Pâques, l'écriture sainte qui nous sera donnée est écrite dans l'évangile de Marc. Marc chapitre 9, verset 17 au verset 29. Marc chapitre 9, verset 17 au verset 29, voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Un homme dans la foule lui répondit, « Maître, je t'ai amené mon fils car il est tourmenté par un esprit mauvais qui l'empêche de parler. Partout où l'esprit le saisit, il le jette à terre, l'enfant a de l'écume à la bouche et grince des dents, son corps devient raide. J'ai demandé à tes disciples de chasser cet esprit, mais ils ne l'ont pas pu. » Jésus leur déclara, « Ô vous gens sans foi, combien de temps encore devrais-je vous rester avec vous? Combien de temps encore devrais-je vous supporter? Amenez-moi l'enfant. » Et on le lui amena. Dès que l'esprit vit Jésus, il secoua rudement l'enfant. Celui-ci tomba à terre, il se roulait et avait de l'écume dans la bouche. Jésus demanda au père, « Depuis combien de temps est-il ainsi ?» Et le père répondit, « Depuis sa petite enfance. Et souvent l'esprit l'a poussé dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Mais aie pitié de nous et aide-nous si tu peux. » Jésus répliqua, « Si tu peux, dis-tu, mais tout est possible pour celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, aide-moi, car j'ai de la peine à croire. » Jésus vit la foule accourir près d'eux. Alors il parla sévèrement à l'esprit mauvais et lui dit, « Esprit qui empêche de parler et d'entendre, je te le commande, sors de cet enfant et ne rentre plus jamais en lui. » L'esprit poussa des cris, secoua l'enfant avec violence et sortit. Le garçon paraissait comme mort, de sorte que beaucoup de ceux qui étaient là disaient, « Il est mort. » Mais Jésus le prit par la main et le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut rentré à la maison et que ses disciples furent seuls avec lui, ils leur demandèrent, Si vous vous rappelez de la prédication de la semaine dernière, les 70 disciples de Jésus sont revenus en disant que même les esprits mauvais, lorsqu'ils les ont sachés au nom de Jésus, leur ont obéi. Et si vous vous souvenez bien, Jésus leur a dit, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous obéissent, mais réjouissez-vous parce que votre nom est écrit au ciel. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, les disciples de Jésus ont chassé un esprit mauvais, mais ils n'ont pas pu le faire.
il s'agit au fait de 9 disciples. Pierre, Jean et Jacob et Jacques étaient avec Jésus à la montagne. Mais les 9 restants ont essayé de chasser l'esprit, mais ils n'ont pas pu le faire. Voilà pourquoi Jésus, il dit ici, Jean sans foi. Parce qu'il manquait de foi, bien évidemment. On ne sait pas si Pierre, Jacques et Jean auraient réussi s'ils étaient là, mais ce qui est sûr, c'est que les disciples qui étaient là, ils n'ont pas réussi. Pourquoi? Parce qu'ils manquent de foi. Foi en qui? Foi en Jésus. Et nous aussi, on a cette mentalité quelquefois. On croit que on peut faire tout. On se croit intelligent, parce qu'on croit qu'on est doué à l'école, on est intelligent, on est premier de la classe, mais on n'est pas forcément, on n'aura pas forcément la réussite dans les examens, par exemple. On se croit supérieur aux autres dans le foot, dans le basket ou d'autres sports, et pourtant, lorsqu'on fait des compétitions, on n'obtient même pas la victoire. Pourquoi? Parce que on oublie que ce qu'on possède vient du Seigneur, vient de Jésus. Donc, si on dit, ah non, on est les meilleurs, c'est grâce à nous-mêmes qu'on arrive à faire ça, et on oublie Jésus, ne vous étonnez pas si on finit toujours par des échecs. Donc, nous devons toujours nous confier en Jésus. Et, en général, Jésus nous met plusieurs problèmes, nous met en ridicule. Oui! À ce moment-là, on ne peut se confier qu'à lui. Car on sait qu'on est perdu, on sait qu'on ne peut plus rien faire. Donc notre seul espoir, c'est Jésus. Il en est de même ici. Lorsque le père du fils a cru qu'il était perdu, il n'y avait plus d'espoir. Il ne pouvait plus faire qu'une seule chose, c'est se confier à Jésus. Voilà pourquoi Jésus a pu le guérir facilement. Parce que le Père s'est confié à lui. Et regardez ce qu'il a dit là. Je crois, car j'ai de la peine à croire. C'est un petit peu contradictoire. Hein. Il dit qu'il croit, et pourtant il dit qu'il a de la peine à la croire. Il croit parce que Jésus, il sait que il manquait de foi. Mais maintenant il sait que Jésus peut le guérir de ce manque de foi-là. Voilà pourquoi il s'est confié en Jésus, et ça a été facile pour Jésus de guérir son enfant. Confions-nous au Seigneur, dans le meilleur ou dans le pire. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, Dieu notre Père, et la communion, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père, et la communion avec le Saint-Esprit soient avec nous. Amen. Prions. Seigneur Tout-Puissant, pardonne-nous les péchés, surtout le fait que nous nous croyons toujours capables de tout faire sans toi. Aide-nous à avoir la foi en toi sur tout ce que nous faisons. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chiavi rose, chiavi rose, chiavi
famo isendrake kolono tsy aokolo sy fera raty sakaraty avena ny hava jeso roa tenenako Misao tekanao tianao manako sofanao vitanao Jesosy tompo tsy favalena
famivavake isinisy miava rolaiza haniroanake Jesosy midevolila bibo famataute mavelona ate Jesosy mavelona miasanao Jesosy ravoravonay kojesola famivavake manitsiny dia milany mifanahiko Jesosy midevolila bibo famataute mavelona ate Jesosy mavelona miasanao Jesosy Lazaromombaia ihalutiako Jesosy zahaina havakavo midevolila mipasake sitranyao sahira fatsienganao Jesosy nasilokela cita fa hazo valimbavake sitranyao sahira fatsienganao Jesosy nasilokela cita fa hazo valimbavake famivavake isinisi yava rolaiza haniroanake Jesosy midevolila bibo famataute mavelona ate Jesosy mavelona miasanao Jesosy
Fatiandini uluita Sibaya kandani kauita Tena marani rumana tuava Kamandini Semuta vera Wafundu tabenulu Kaya like rua na fwa Kamandini Semuta vera Wafundu tabenulu Kaya like rua na fwa
sari.
sao no anontanianao de aoka vao tsy makivy tsy mety sasatra tsika tily asa fatratra RTL tsara. kana dia kely indrindra aza no ny andohanao dia ho lehibe indrindra no hiafaranao joba toko fahavalo ny andinin'ny fahafito radio teny fiainana FM 91.2 hita ianao anie Jehova ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana amen Mejy toko fahaenina andininy fahaefatra amby roapolo hatramin'ny fahaenina amby roapolo. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Misaotra anao re mihaino radio teny fiainana anako. Eny re bebea. Raisitsika amin'ny marindrefy raika amby 107.3 MHz zany a. Misaotra re.